Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vamalala no hanao amintsika amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray no hanonona ny fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra sy isaoranareo tonga miaraka aminay eto indray ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha hanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra ary matoky sy mino fa ifampahendreto indray tsika androany. Matoky sy mino fa ahatra hatramin'ny farany ihany koa ianao dia handray fampaherezana ka tsy saka ny idiranao teto no ivanao eto androany fa mahery tokoa ianao raha miala eto androany. Alleluia. Dia tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra. Raha androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao tsika sendrasendra koa no natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Dia araroto izao fotoana ahafahanao manana fifandraisana amin'Andriamanitra izao aroto izao fotoana ahafahanao metraka indray ny fiainanao ampelantanan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ka dia tahin'ny tompo isika rehetra dia ara-pahaina natratran'izao andro sabata fa finaretanay izao andro fitsarana ho antsika rehetrarehetra. Tahin'ny tompo dia mahereza daholo androany niditra voalohany teto androany dia nirarabavitsika nambintsy mahakirinina ka izay niditra voalohany moa dia menatsodrano mahafinaritra be. Alleluia. Ary rehefa menatsodrano ranabavy mahakirinina dia tsy izy irery misitraka an'ity tsodrano ity fa nareo rehetra any Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara ihany koa dia any Oman. Alleluia. Ka dia ranotsodrano ranabavy mahakirinina ao amin'ny boky Isaia 40. Boky Isaia 40 andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:30.
notsodrano omenanao androany. Aminaran'i Jesosy manefa mpatanjaka ny reraka izy ary zay kelery dia menery be. Na dia ny tanora fanaza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohana ihany. Fa izay miandry an'i Jehova dia andro soery kosa. Elatra ny akarantaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ho aminao anie zany raha nabavy makirinina, andeha hiazakazaka ianao fa tsy reraka tsy ho sasatra, ary andeha ianao fa tsy ho reraka, dia Andriamanitra nitoky ho anao ao amin'ny fiainanao. Tahiny Jesosy nabavy makirinina dia raiso amin'ny finoana ampinoana fa natolotra anao amin'ny finoana zany tsotra amin'izany. Raha nabavy makirinina niditra voalohany Koety, nanarakaraka azy Razanasoa Sylvie Arabie Saoudite, Aimé Manambotsoa France, Miliard Andriamalala Madagasikara, Sandolan Jesosy Koety, Fabelazana Kandapa Koety, Rantalina Mani Charline Madagasikara, Itody Raonsoa France, Verchelina France, Tina Rakotoarzaka France, Erika Rack France, Kodanila Belgique, Marie-Jo États-Unis, Erika Rack France, Bansaba Marie-Jo, Tody Jesosy mandrakizay Allemagne, Soameva France, Razana Monika Koety, Geneviève Nandriamananjara France, Soameva France, Kekerandrena Solo Madagasikara, Eliana Miarniena France, tahiny Jesosy tsika mianakavy tonga soa daholo, Angèle Pagès France, Halleluia. Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Zamina Kamaradin'i Jesosy France, tonga soa, Halleluia. Milohan'ny zahatrrehetra aloha endaontsika midrika ty fotoana ty mpiara-tanin'Andriamanitra. Endaontsika mpandroso andralantsika Zoky Alain, asan'ny apôstôly. Izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana androany, apetrakantsika mpiara-tanin'Andriamanitra ty fotoana ity. Tahiny tompo rahalahy Alain, alao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy. Tahiny Jesosy pastera mianakavy dia hiaraka hivavaka aritsika. Ry Jesosy Kristy tompo rainay io, mbola misaotra anao ihany zay satria mbola nomenao toninandro ny ananay tsirairay avy. Dia mbola misaotra anao ihany koa zay satria tonga amin'izao vavaka fiombenana alina mahafinaritra izao dia manatry anay Jesosy eto, satria raha tsy manatrika eto anao Jesosy dia zava-poana fotsiny vavaka izay taonay eto. Dia niza fanahy masina tonga amin'izao vavaka fiombenana izao dia kasiho amin'ny herinao mba ho vokisoa eto amin'ny fanatrianao. Vangio ihany koa ireo izay mangetaheta mba hifanena aminao sy ny teninao eto amin'izao fandaharana izao, dia oka ny fanahy masina mihitsy Jesosy no hitarika anay tsirairay avy eto. Dia matoky izay Jesosy fa miasa eto anao amin'izao fotoana izao, dia apetraka ampelantananao ihany koa ny fitaovana rehetra izay ampiasainay eto, indrindra fa ny fitaovana izay ampiasain'ny pastera amin'izao andro izao, raha kofa amirahanao izy ireny mba tsisy devoly tsofotsofoka sy anapatapaka. Dia oka ny mpanomponao izay tondra ny toro-teny eto, ianao nanositra ny lelany dia ianao nanome révélation hafa aminao. Dia ny devoly sy ny satana dia tsy manakely tsy manam-pahefana amin'ity fandaharanay ity, afatotra ny rahan'i Jesosy tompony sapata. Dia apetraka ampelantananao zany vavaka zany Jesosy, voninahitra sy ny dera dia averinay aminao rery any. Alleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra ny Zoky Alain tsika tanatin'izay vavaka mamy izay netiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manankiream-pahasoavana anie amaly fitianao rahalahy Alain dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany, mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Kadaka Malala France, Moursilda Koety, Verchelina France, tonga soa isika mianakavy dia maharetatra amin'ny farany daholo. Halleluia. Ianoiritsika androany moa tsika rehefa zoma tahaka izao matetika rehefa tsy zahako no mitoro-teny dia mampinaka androany zany hitondra tenin'Andriamanitra eto. Fotoana malalaka be ny atsika androany andro fitsaharana, tsisy mamaky atsika mihitsy ianoiritsika dia ao anatin'ity hiri ity afaka manoratra, afaka mijoro vavolombelona reo. Inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany? Halleluia. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany dia soraty eto fa ovakitsika daholo zany. Halleluia. Ny tompo rahalahy Jonathan Allemagne, Nasimi Koety, tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Anao hira anankiray ary tsika zany no hijoro vavolombelona aminareo dia nanaovan'ny tahin'Andriamanitra ny fiainako androany, niarovany ahy teny amin'izay rehetra nalehako sy izay rehetra natao, totosa avokoa
ary androany hariva dia nanana fotoana nafahana niala sasatra sy ny karakarana misy taratasy tokony karakay momba ny zanako, karakaraiko tokony karakay efa hatramin'ny ela, tsy nanam-potoana mihitsy. Nefa dia be mihitsy ny zavatra karakaraina anatin'io taratasy io. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa vitako androany hariva zany zavatra zany ary dia efa voatitra androany hariva. Tena hoe zava-dehibe mihitsy satria mitaitaina ihany ianao fa miemotra foana ny fotoana anaovana izy. Androany tena nomeny Jesosy fotoana malalaka mihitsy dia tena vita soamantsara, efa naterina ilay taratasy, vita tsakany sy andava ny zavatra rehetra ny ilaina ho an'Andriamanitra. Voninahitra tena tsapako mihitsy dia tsy tamavesatra niala teo amiko rehefa vita sy voatitra izay taratasy izay iakina ny fianaran'ny zanako izay. Aleloia! Ho an'Andriamanitra voninahitra satria avy aminy ny tolotsaina sy ny fotoana rehetra nafahana nanao an'izany, fa tsy mora nanao an'ilay izy fa dia vita soamantsara ho azy any ny voninahitra. Izay ny fijona vavolombelona izay nataoko amin'ity androany ity. Ny any aminao tsy fantatro inona nataon'Andriamanitra taminao. Alefako aloha ny hira dia ao anatin'ny hira nareo afaka manoratra dia eo tsika mamaky azy rehefa avy eo. Tahiny tompo manohy finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra. Haleloia, amen. Ty hira ity dia hira tany amin'ny tamin'ny taona fito sy roa arivo vao nanomboka ny vavaka dia anisan'ny hira tena nakasika ny foko loatra mihitsy ty hira ity. Ary dia tena zary lasa tena ohatrany hoe natsiarovan'ny olona anahy mihitsy tao am-piangonana satria dia lasa taoko foana izy ity rehefa tazaho mitarika fotoana taloha dia atolotra anareo ampitiavana be ihany koa dia ara-tsiarontsika androany ny zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika dia ara-iaiko fa ny tanan'Andriamanitra ny tahantsika nahatonga antsika tahaka izao. Fahasoavana avy aminy daholo. Ny finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra. Amen.
Halleloia, misaotra an'Andriamanitra. Tena mahakasika izay izy izay na eo amin'ilay tonin'iny hoe mety enjera ozy izy ilay hira ny avoana fa izaho, halleloia, mbola hijoro foana noho ninona, noho ny heriko be na ny tanjako, tsia fa noho ny herin'ny sandrinao ary za tena malala fa tia ahy ianao. Halleloia. Tsara Jesosy ary misaoran'Andriamanitra raha mbola tonga eto androany. Tsaroako ilay tenin'ny Suzaël Lamaly. Halleloia. Tsaroako ilay tenin'ny Suzaël Lamaly hoe tena misaotra an'Andriamanitra fa mbola tsy tapaverin-dalana izay. Amen. Ilay tsika mbola reto ilay io fiverinan-dalana io ao anatin'indray mpimaso dia mety io fahalavony mety ao anatin'indray mpimaso io tena eko anao zany. Io tsy manana ray volana zany hoe za hiverin-dalana. Fa solafaka kely anatin'indray mpimaso no mitarika ny fahalavona, mitarika ny fiverinan-dalana. Misaoran'Andriamanitra ianao fa tonga eto androany. Misaoran'Andriamanitra ianao raha mbola mamy eo am-ponao zany sabata zany. Hiarika sabata Jehovah, izay rehetra mety mandoto ny foko Jehovah, esorana lavitra anahako. Na dia ataoko hoe mesazy ary ao anatin'ny telefonina azo sokafana rehefa mesazy hitanao fa handoto ny fonao sy handoto ny sabatanao. Halleloia. Sambatra tsika, tonga indray amin'izao andro fafinaretana, andro fitsarana, andro miavaka izay ahafahantsika indray manatrika an'izany seza fiandrianan'Andriamanitra. Iza moa tsika ny hanatrika an'izany ka izay mihitsy kely mahakasika an'izy tsy izy tsika nefa dia avelany noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia avelany afaky niatrika an'izany. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Lanty rabotina avao Liban, izay zao mbola tsy narabaiko teo Erikaraky France, Itody Raoulsou France, artisan eto Madagasikara France, Rodine Marie Koweït, Emily Rodriguez Arabie Saoudite, Lovlitina France, Raoulsou Olga Koweït, Miriam Andriamalala Madagasikara, Kodanela Belgique. Ozy izy Kodanela hoe mbola fankasitrahana ny zokaraina iny ozy izy zokitody misaotra an' Jesosy fanomeny fahasoavana sy fitahiana dia voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Ozy izy manambotsa hoe misaotra ny tompo vita ny examen bac nataony eva fa alibe hafanehany vavaka Andriamanitra ka dia izay matera no jereny eva dia tafiditra atao daholo na dia somary enjana kely hono ny filozofia dia ohatrany maivana taminy zany voninahitro n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Tsika reo valo ny baka ho maro amintsika mananjanaka, tsy hoe maro isika rehetrarehetra mananjanaka nanala baka rehetra hoe hiara-iorak'oram-pifaliana eto amin'izay fotoana izay fa afaka baka daholo ny zanantsika. Halleloia. Ary izy azo mention très bien. Halleloia. Amen. Anitra Corinne France angamba izy zay raha tonga soa. Tahin Jesosy Salindra Rahaingo. Halleloia. Madagasikara. Misaotra an'Andriamanitra izy verset 9 nampahafantariny ny zavatra tsy fantatro aho anio voninahitra ho azy rery ihany. Misaotra an'Andriamanitra sy Jesosy fa nampahafantariny zavatra tsy fantatro aho anio. Halleluia. Tsara zany.
Halleloia. Tahiny Jesosy ozy rahalahana tsika rehetrarehetra. Mankasitraka Jesosy tamin'ilay hira. Halleloia. Ny tompo fiainana-rakoto France. Halleloia. Dia na Jehovah ray malala ozy izy soameva vita somatsara ny journée sy ny anemana hiditra sabata fafinaretana. Halleloia. Amen. Ilana miaro ny aina France tahiny Jesosy. Tsara be ny hira mankasitraka ozy izy razana zo Sylvie. Mankasitraka anakafy. Marina ny hira ozy izy minasimy. Halleloia. Misaotra anareo ny asany apôstôly tamin'ny teny mamy rehetra. Halleloia. Misaotra an'Andriamanitra ozy izy ny ranom-bavy fa tsisy nampanano tontolo androko androany. Halleloia. Voninahitra ny ho an'i Jehovah tsy to. Amen. Halleloia. Mankasitraka anareo ny Zoky Alain. Côte-d'Ivoire, Arabie Saoudite, Marina Tiana, Canada, Yama, Koweït, Betsava, Koweït. Tahiny Jesosy daholo tsika izy ranam-bavy mihaja Jesosy mpandresy. Tenena Jesosy ozy Angelina Rodriguez fa nanomboka tamin'ny lahady ny tranonay no tsy nisy olona fa mihidy fotsiny amin'ny alina hatramin'ny anio dia tena hoe arovany Jesosy foana dia misaotra ny Jesosy ihany koa fa vita somatsara ny voyage d'étude nataon'ny zanako tany Majunga dia efa niandalana ody an-tanay izy amin'izao dia raina Jesosy amin'ny vita tanany. Halleloia. Nanangaran'Andriamanitra fefy manodidina ny zanakao. Tsara Jesosy. Halleloia. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vita somatsara ny baka nitady ny fomba hanakanana fomba nanakana ny devoly tamin'ny sin'ny fahataran'ny train fa Jesosy niady dia afaka niatrika fanadina somatsara ny zanako teo. Halleloia. Vita somatsara ihany koa ny deuxième semaine ny stage n'ilay Lahevo noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Halleloia. Misaotra azy lehibe koa fa dia vita somatsara ny semaine ary tena miaro mihitsy izy fa dia betsaka ny tondra-drano amin'izao fa dia tena tsy mahakasika anay zany. Halleloia. Voninahitra ho azy rery ihany. Tsara be zany. Iara-iorakoram-pifaliantsika amin'ny volana juillet amin'ny valiny baka. Halleloia. Tavy amaina zany izay mananjanaka manala baka rehetrarehetra. Halleloia. Ny ana mahiny soa Italia tonga soa. Rahatariana Marie Charline Madagasikara ozy izy ny Charline hoe dia Jesosy malala natratra zao sabata izao indray. Misaotra azy izay mianakafy tamin'ny fanampianay tamin'ny zavarehetra sady niaro ilay tamin'ny loza rehetra sy nositrano tamin'ny aretina ihany koa. Halleloia. Amen. Misaotra an'Andriamanitra ny Charline. Tiana Rakoto Arzaka misaotra an' Jesosy malala ozy izy Tiana Rakoto Arzaka mpanarovany tamin'ny fahavalo Tsiona aminy. Amen. Halleloia. Misaotra an' Jesosy fa nahazo valovavaka nahazo fijorovam-belona mahery. Misaotra Jesosy malala ho an'Andriamanitra rery voninahitra mandrakizay. Halleloia. Amen. Ozy Tiana Rakoto Arzaka. Misaotra an'Andriamanitra fa nilamina ny tontolo androko ary vita ny zavatra natao rehetra ozy izy Marina Tiana. Halleloia. Dia Jesosy mbola nitratra zao sabata masina Jesosy sady tena nilamina be ny tontolo androko androany ozy izy Erika. Halleloia. Amen. Ozy izy Yam. Halleloia. Misaotra Jesosy fa natratra zao fotoana izao ary misaotra Jesosy koa fa tonga somatsara ny amravaviny ny patron satria andeha vakansa ny patron rapitso. Halleloia. Hitandrina sabata somatsara ho anao Jesosy ny voninahitra falibea mba hita foana amin'ny Zoom vidéo iakoaka eo amin'ny Jesosy tsara hitsahatra. Halleloia. Any ny mpifalian'ny olona hiatrika sabata ry havana malala. Tsara Andriamanitra. Ny tontolo androko androany izy tojo isorako an' Jesosy fa nafinahitra sy tsara be daholo ny zavany sio androany. Nahazo teny manodidina tamin'ny olona manodidina taloha zany azoto be nandeha manasa fiara foana fa hatramin'ny nanasiko autocollant tenin'Andriamanitra be dia be azy dia lasa nalaina be za andeha hanasa fa sao endaka ilay autocollant dia androany nefa tsy maintsy sasana fa naloto tamin'ny lalana le dia nivavaka mialohan'ny andehanako anasa Jesosy engany mba tsy hiala ny autocollant reny dia tena leo fa na dia sasana be aza niaraka tamin'ny fitaovana be dia be ireny dia tsy hisy niendaka autocollant noho ny fiarana dio be. Raika Jesosy fa nisy piesy nosoloana koa tamin'ny fiarako dia nataon'ilay olona gratuit ny service nanao azy. Halleloia. Amen. Na inona sady piesy solona tobina vaovao be iny tojo. Halleloia. Mamizeny tonga soa mamizeny aiza amin'izany zao ny terina misy amin'ny mamizeny
raha mba tsara raha afaka fantatray dia mba mifankalala eto tsika. Andoniana Suzel Suisse tahiny Jesosy l'Antonina Botinavao Liban. Taniana Jesosy fa teo foana izy nitadadalana tamin'izay natao rehetra mpandresy foana miaraka aminy ao izy l'Antonirina. Halleluia. Elana miarina ena misaotra Jesosy fa no nabe tamin'ny natao dia mividy hamburger poleny ny safidiko dia kay trondro nataon'ilay olona dia efa laniko na sasany vao ozy hoe trondro izy izany dia nikomandy hafa hoe ataovy poulet azafady fa lasa poisson le naovy poulet azafady fa lasa poisson le anahy nefa poulet nataoko dia tsy nasena nandovy vola-tsiny fa nomena iray tonga dia voako be satria tiako ihany le trondro. Halleluia. Tsara Jesosy. Mety kosa izany voako be za fa tonga dia tiany ihany ke le trondro. Finaritra. Zandrimamy ina zandrimamy ihany le mami Zeny marina izany. Tokoa mami ihany le mami Zeny na simby ihany le mami Zeny nareo nge miovaova dia tsara ka tsony izy indraindray. Marie Angela tahiny Jesosy daholo sika rehetra izy anao manina moa misy azy. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra anareo mijoro vavolombelona. Misaotra anareo name voninahitra an'Andriamanitra. Zava-dehibe mifameziam-voninahitra an'Andriamanitra. Afaka manomboka somatsara amin'izay raha fandarina satria maninona satria efa nisandratra teto ny Jehovah Andriamanitsika. Halleluia. Ijery ten'Andriamanitra ary tsika. Halleluia. Ny tenin'Andriamanitra izay ho jerentsika dia ao amin'ny bokin'ny Exodosy 7:30. Ty aloha misy fampidirana kely. Andao aloha ahisy trano kely mialohan'ny hanombohana. Halleluia. Tonga dia sakafo ny baibolinao amin'ny Exodosy 7:30 azafady tompoko. Halleluia. Exodosy 7:30. Ty mizatra kely resahako aminao. Nareo efa mahita olona efa tafaresaka taman'olona tsy tian'Andriamanitra. Nareo efa matafaresaka taman'olona tsy tian'Andriamanitra. Za matetika mahita olona tsy tian'Andriamanitra dia tsy mivavaka mazava ho azy dia tsy mahita mihitsy Andriamanitra ika tsara. Misy raha matoa izay tafaresaka tamiko dia izy io misy vazaha zany izy io dia izy io misy fanahiny famoizam-po be mihitsy ao anatiny. Miresaka aminazy ohatra dia tena tsapanao hoe tena misy fanahiny famoizam-po be mihitsy ao anatiny. Dia olona malahelohelo lava, olona ndao amaky ny aminao mbola misy kay. Tena Jesosy mbola tonga somatsara ato an-trano izay ozy izy tadiovy izy teniko teo amin'ny rana bave matetika tratran'ny famoizam-po. Sady vita somatsara ny voalohany daso tonga somatsara trano izay menakavy kely sady vita somatsara ny voalohany semaine examen ny zanako lahy sady narovany Jesosy izy nandritra ny herinandro nandritra ny herinandro voninahitra n'Andriamanitra iry ihany izy kodany lahy. Halleluia. Ozy izy Marie Angela hoe tena Jesosy fa mbola afaka manaraka no afaka fiambena ihany za alohan'ny andeha ahisaorako ny tompoko fa azo complet ny karamako. Halleluia. Mankasitraka anareo rehetra nitondram-bavaka zava-dehibe izany karama azo izany ho an'Andriamanitra tokoa ny voninahitra. Tena Jesosy izy Maria tsy mapastera fampiarako fa essuie-glace no nanao bruit somary mafy dia tsy dia manadio tsara izay dia vino soloka. Halleluia. Mankasitraka indrindra ny zoky Alain mbola fankasitrahana ny zoky Alain izay izany le izy. Misaotra anareo mbola nanoratra. Dia io olona io olona malahelohelo lava
olona tsy dia misy fifaliana, tia mitokatokana, dia matsapako izy tsisy piti. Izy moa teza be zay le olona. Dia nanandrana resaka filazantsara taminy ahako. Dia nomboka napiditra resaka zany mba hoe te proposer anazy zany, te présenter anazy an' Jesosy zany. Zay ny tena votoatin'le resaka. Dia izao ny zavatra nyteneniny anahako. Zaho izy taloha mivavaka mihitsy mandeha any am-piangonana ohatr'izao, fa zaho izy hitako hoe tsy tia anahy Andriamanitra. Maninona anao no miteny hoe tsy tia anao Andriamanitra? Zay zavatra angatahako aminazy izy na kely na ngeza dia tsisy nomeny anahy. Inona ho le ngeza dia inona le kely? Ny momba ny fiainako izy betsaka ny zavatra angatahako taminy, fa tsy hitako mihitsy hoe inona no mba nataony tamiko. Eritreretinao izy fa nisy indray andro izy narary be ny sakako. Dia nentina tany amin'ny vétérinaire izy ny sakako. Dia nivavaka hoe Andriamanitra sy trano ny sakako. Rehefa avy nentina tany amin'ny vétérinaire ilay saka dia maty. Dia tezitra be tamin'Andriamanitra izy. Dia nanomboka tamin'izay fotoana izay, ry tiany loatra ilay saka. Tiany loatra ilay saka. Dia nanomboka tamin'izay fotoana izay tena tsy tia an'Andriamanitra. Satria aminy tsy tia anazy Andriamanitra. Fa raha tia anazy hoy ny Andriamanitra dia sitrana ilay saka. Fa inona hono mba zavatra tiany? Inona mba namany? Ohatra ny zanako izy ilay saka dia narary. Dia mba netsoka an'Andriamanitra. Dia inona zao izy ny tombon'Andriamanitra tamin'ilay saka maty? Fa tsy nanao izay amparelona fotsiny hoe mangataka dia tsy amme. Enjana be zany. Dia hoy hoe tsy dia nitohy lavitra be intsony moa ny resaka satria izany tonga dia tsy tonga dia tsy hitany mihitsy olona tsy raharaha zany. Nefa izy mitaraina famoizam-po. Dia izany nefa tsy manana vahaolana ho azy. Za tsy manana fanafody ny famoizam-po. Fa fanafody ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy ny ananako dia Jesosy Kristy tompony sapata. Ilay tompony fiainana. Ilay nanangana ny maty. Ilay mpanome fiadanana. Dia ny faranao azy resaka satria hoy hoe tsy inona ary no teneniko eto. Inona ary no teneniko eto. Tsy tiako sy zavatra lazaina ny olona efa tsy mivonona ny ho resy lahatra zany. Dia nandinika hoe Jehova, za misaotra anao. Misaotra anao satria izao betsaka ny olona tsy mahita fa tsara Andriamanitra. Fa maninona ja mahita fa tsara Andriamanitra. Ary efa mba nanontany tena ve ianao io? Efa maninona kay ianao no mahita fa tsara Andriamanitra? Na dia eo aza ny zavatra, mino angeza ravina fa ianao io tsy ambakan'izany vazany resaka tamiko izany hoe betsaka ny zavatra mety nangatahanao tsy azonao tamin'Andriamanitra. Za joro vavelona aminareo. Fa azafady tompoko. Azafady indrindra. Alleluia. Za joro vavelona aminareo. Iraira indray zay tsy nieviny, sabata indray ny andro dia mievina. Betsaka tamin'ny zavatra nangatahako tamin'Andriamanitra no tsy azoko. Fa tsy voatanisako koa ny zavatra azoko nefa tsy nangatahako. Ary rehefa azoko rehefa tsy nangatahako dia tsapako hoe tena ilaiko. Nefa ela mihitsy sy nevina Rodriguez.
tsy haiko anao na mba mieritreritra ohatranao fa be dehibe mihitsy ny zavatra tonga eo amin'ny fiainako dia tsy mbola tsara kokoa nangataka an'io fa nomen'Andriamanitra ilay izy ary rehefa azoko ilay izy dia tena misaotra an'Andriamanitra hoe tena ilaiko ity Jehovah. Ahoana ity tsy nangatahako taminao fa hoe tena ilaiko ity, mahasoa ny fiainako ity. Misy ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Exodosy 7:30 andininy 9:20. Exodosy 7:30 andininy 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Mosesy, mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Alleloia. Hoy Mosesy, mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Nisy zavatra niriny Mosesy zany dia mba ahita an'izany atao hoe voninahitra Andriamanitra izany. Inona navarin'Andriamanitra azy? Ho kosa Jehovah, izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao. Fa hianatra izay hatrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary koa izy tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Azavaiko aminareo io. Nangetaheta zany Mosesy mba hahita ninona ny voninahitra Andriamanitra. Dia hozy izy Andriamanitra hoe voninahitra nangatahany. Tsy ny teny Andriamanitra fa hoy Jehovah, izaho hampandalo ny voninahitra rehetra eo anatrehanao. Nangataka ny ahita ny voninahitra Andriamanitra Mosesy ny proposen'Andriamanitra azy tsy ny voninahiny fa ny fahatsarany rehetra. Inona moa dikany hoe zany hoe ampahitana ny fahatsarany rehetra? Zany hoe ahita ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay mitranga. Ninona zany zavatra mandalo dia ny zavatra ho tsapan'ny Mosesy dia ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'iny. Azonareo ve izany zavatra izany? Hitanareo ilay olona le tantarako teo, maty ny sakany, dia io izay ratsy Jehovah. Tsy mety manan'olo-tiana izy. Matavy be ngeza be izy dia izay zany fanomezany tsinan'Andriamanitra hoe nataon'Andriamanitra matavy be izy dia asa tsisy mity. Izany hoe Andriamanitra foana ny ratsy, Andriamanitra foana ny ratsy. Ary be dia be ny olona aty andafy dia tena feno zany ny olona manome tsinan'Andriamanitra isaky ny misy zavatra mihetsika. Avy ny orana enina koa zao andro zao. Mangatsika ny andro tena mangatsika loatra. Mafana ny andro tena manefy ty an'andro be ty. Tsy mbola heninao Mosesy ny taraina tamin'ny zavatra ohatr'izany. Satria maninona? Nampandalovin'Andriamanitra teo aminy ny fahatsarany rehetra. Ny olona saka maty dia tsy ampy tsy hitiavana an'Andriamanitra. Ary ampy hatsapany tsy tian'Andriamanitra izy dia maty ny saka. Etsika misy aminareo kely afa nanamoy zanaka. Fa mbola io ilay olona mivavaka. Inona ny ao anatintsika? Rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, miezaka foana antsika manakaiky an'Andriamanitra. Na dia fahoriana aza no mitranga dia izao no tenentsika, izay ny lahatra. Mbola
namoy zanaka ny mpivavaka anankiray zao ny ao anatin'ny saina masoa azy zany matona ataon'Andriamanitra. Zany hoe misy olona zany a mahatsapa fisaky mizahatra ataon'Andriamanitra ratsy foana io zavatra mitranga io, fa misy olona mahatsapa rehefa mizahatra ataon'Andriamanitra dia mieritreritra foana hoe na tsara io zao na miandrandra fa tsara io rapitso. Alleloia. Raha tonga amin'izay toeran'izay ianao hoe rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao mbola mahita foana ianao fa tsara Andriamanitra, nosoran'Andriamanitra fa manomboka mitovitovy amin'ny Mosesy ianao. Izy Mosesy mba pahitao amin'ny voninahitra ao hoy izy Andriamanitra izao, za mpandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao. Alleloia. Fa izy mieritreritra foana ianao. Misy zavatra angatahanao amin'Andriamanitra. Ny olona mangataka androany tsy mivaly ira riva dia tsy tia an'Andriamanitra ny olona. Tonga tsy mivavaka ny olona. Toy ny olona Andriamanitra mampifilafila. Fa isika ry havana nefa nampandalovon'Andriamanitra amintsika ny fahatsarany rehetra. Mangataka tsika tsy tonga ilay izy dia izao ny zavatra tsaintsika. Na tsy men'Andriamanitra na iny fa tsy mahasoa azy zany. Tsy mahasoa matoa tsy nomeny. Na mbola miandry afa mbola ho avy ao aorianao eny. Matetika ika amin'ny teny izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Zany hoe miandrandra ianao fa ninona valiny eo avy amin'Andriamanitra io, tsy mampiova ny fitiavako an'Andriamanitra zany. Alleloia. Mataovy izany no fomba fisainanao manomboka androany. Oka handalo eo aminao fa mampandalovon'Andriamanitra aminao ny fahatsarany rehetra ry havana. Ozy izy Andriamanitra te hampahita antsika foana ny voninahiny. Fa ny problème tsika tsy miandry an'Andriamanitra azy eo an'ilay izy. Hoy izy Andriamanitra rehefa nanoloana teo amin'ny ranomasina mena, natahotra ny olona. Dia izao ny tenenin'i Mosesy, tenenin'Andriamanitra tamin'i Mosesy. Lazao ny olona mijanona fa ho hitanareo androany. Zay davintsika izay verset zay. Ao amin'ny Exodus 7:14-17 ro Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra anareo mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehovah izay ataony anareo anio. Hitanareo miangavy Andriamanitra. Raha ohatra tsika miditra anaty restaurant dia malaza be mihitsy ny restaurant io fa mahay manao sakafo tsara be ny sakafo ao. Dia miditra amina restaurant anankiray ianao lafo vidy be mihitsy ao. Ary nareo raha mandinika matetika ren'ilay restaurant lafo sakafo be reny, elaela zay ny service. Ka raha ninona laza ny restaurant io tena tsara be ilay tao fa mandeha anao dia tonga ao tokoa ianao. Dia mijery an'ilay menu ianao. Tena jerenao tokoa tena tsara na faneniny ilay sakafo ary tsara be. Dia mikomandy ianao. Afaka 2 minitra ianao mandeha. Tsy tonga ilay sakafo, lasa ianao mandeha. Satria ianao mainka hihinana sakafo. Toy izay ianao aiza ihany, efa 2 minitra izay ny lasa mbola tsy tonga ilay sakafo. Nefa inona zavatra mitranga ny an-dakozia any, efa tonga any ilay komandy, efa manomboka mikarakara. Mbola voavakiana ny atody, mbola voalefa anaty lapoaly rehetrarehetra, mbola alefa ny fikarakarana. Ianao lasa mandeha. Zay ke mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe mijanona. Nisy fanarina nataon'i Jesosy momba ny saha anankiray. Nisy lehilahy anankiray nijanona tao anatin'ny saha dia tao anaty saha izy nahita harena miafina. Io lehilahy io nge ry havana tsy nandalo fotsiny teo, tsy nandalo 2 minitra teo amin'io saha io.
mety mipetraka andro vitsivitsy tao mihitsy io lehilahy io na tonga azy nahita ny arena miafy. Ny olona tsy maharitra mivonina aharitra amin'Andriamanitra tsy ahita ny fahatsarany. Ny olona tsy mijanona amin'Andriamanitra tsy hisy vaky ny teny fa tsara io raha tsy nijanona teo. Ny olona afaka ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra dia ny olona tahaka Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao toy izy Jehova. Zao ary izy e, za hampandalo ny fahatsarako rehetra ao aminao. Hampandalo bareo mbola miandry kely aloha ianao fa zao hampandalo ahako. Misy toromarika ny men'Andriamanitra kely avy natao ambanimbany tao e. Hoy izy 2:20 iry misy fitoerana eto anilako dia mijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao ka raha mandalo ny voninahitra dia ataoko tsy afaky ny aram-bato ianao dia hosanomako ny tanako ianao andram-pandalako dia anaisitra ny tanako ka ahita ny voako ianao fa ny tavako tsy ho hita. Misy toromarika nge zany tsy hoe ampahitao ny voninahitra ao toy Jehova za hampandalo ny fahatsarako rehetra aminao fa izy ianao teo e ilay fa lasa e ampahitao eny an-dalana eny e. Tsy ravana ary zay daholo ireo olona rehetrarehetra milaza fa ratsy Andriamanitra ireo tsy manao ohatra anao. Ianao nge mijanona misy aminareo nge mbola tsy mahazo valimbavaka ary zay ny zavatra tiako isaoranao an'Andriamanitra androany fa voafidy ianao. Misy olona mangataka tsy mahazo valimbavaka dia miala fa ianao mangataka mbola tsy mahazo valimbavaka misy ohatran'ny zavatra antenainao zany ohatra mbola tsy mety miala mihitsy ianao ianao ohatran'ny ozy ianao tsy maintsy ho avy io. Efa voafidy ange ianao ny dikan'izany efa misy fanahan'Andriamanitra miasa mihitsy kely anatinao zany toe-po zany tsy avy amintsika zany hoe za hiandry an'Andriamanitra eto aho zay lalany lalany efa toe-po avy amin'Andriamanitra zany ary io tsy ny olona rehetra nomeny an'io zay voafidy no nomeny an'io. Ianao anisan'ny voafidy. Iza moa ny laza fa nahazo valimbavaka zato isan-jato zany razana sosily zany vao tonga nanaraka alimbavaka teto foana tsy riavana. Iza ny afaka mitoko sy manome toky fa zany erikarak zany vao mivavaka herinandro dia nahazo valimbavaka tsisy oatra zany tsy marina zany. Fefa nataon'Andriamanitra nisy toe-po tany. Ozy Andriamanitra hoe raha ianao indray alory Bersava ry Marizô dia ho ampahitako ny fahatsarako rehetra ianao. Halleloia. Hoy Jehova hoe za hampandalo ny fahatsarako rehetra aminao. Dia jerinareo zavatra tenen'Andriamanitra. Tsara nge ravany ity Jehova Andriamanitsika ity. Ao amin'ny 20 ary koa izy tsy mahazo mahita mitavaka ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Inona ny dikan'izany? Ny tavan'Andriamanitra ravana tsisy amintsika reto afaka mahita an'izany raha mbola eto an-tany raha mbola olombelona koa tsika. Satria inona moa zany ny dikan'izany? Zany hoe mahita ny tavan'Andriamanitra zany hitanao tanteraka ny fahatsara'Andriamanitra reto tena tsisy miafina aminao tsotra. Any an-dandro tsika ahita ny tavan'Andriamanitra. Ary eo tsika va teny way aive zao Andriamanitra fa isika eto io tsy mahita ny tavan'Andriamanitra tsika. Ary raha mahita ny tavan'Andriamanitra tsika dia ny velona zao tsika dia tapitra eo amintsika zany ny hitantsika teo zany ny fahatsara'Andriamanitra dia inona tsono moa efa hitantsika fa izy Andriamanitra tsy nitavako no hitanao fa ny fahatsarako rehetra zany hoe zao zany ao amin'io Andriamanitra io apahany kely tamin'ny ivoan'Andriamanitra nge raha nanitany Mosesy fa ampina ahitany ny fahatsarana rehetra ampina ampandalovan'Andriamanitra ny fahatsarany rehetra na dia ny lamosiny fotsiny azy no hita. Tsy ahita ny tavan'Andriamanitra zany tsika tsy zakatsika nijery an'izany ngeza loatra zany tena manana endrika be dia be io Andriamanitra ary mandra-pahantotsika dia tsy ho lany amamina amintsika io Andriamanitra fa mahita zavatra tsara eo tsy misy aza mihitsy hoe 50 taona ny vavahana azo efa tapitra hitako daholo ny fahatsara'Andriamanitra. Tsy nambolo 90 taona sy 100 taona ianao niaina 700 taona ry Adamo fa isan'andro mahita fahatsara'Andriamanitra hafa vaovao foana. Fahatsarako rehetra fa tsy nitavako no hitanao. Amen. Ry havana ahitany aminao androany. Misy mpihira frantsay zay nanoratra hira izy. Misy filôzôfa anankiray zay koa ny teny zaho izy tsy tiako mihitsy ny
tsy tiany mihitsy zany resaka hoe anesthésie reny fanafody hoe calmant reny hoe misy manaitena. Misy mpira frantsay zay nanoratra an'izany mihitsy tsy tia zao izy tsy tia calmant sy ny sisa zany izy fa reny izy manala fanaitena. Inona moa ny dika le tsy tiavany le manala fanaitena? Ny fanaitenana ingeo izy ozy le filozofa matonataon'Andriamanitra de tsara misy ilana an'izany hoe nanaitainy. De inona ny ataon'ny zanak'olombelona? Itadiavana calmant aingana tsy tsara fanaitenana. Hitanareo ravana zany filozofa zany tsy filozofa tsy mivavaka zany. Nefa nahita fa na de ny fanaitainana azy de mbola tsara koa satria matonataon'Andriamanitra nisy. Misy fotoantsika mitomany. Misy fotoantsika mieritreritra atao inona ary ranomasy za tsy te hitomany. Fa za miteny anao fa zay nahafantatra olona ny evacuena any andafy any Inde fa misy aretina anankiray. Inona ny aretina? Tsy mety misy ranomasy intsony izy, maina be mihitsy ao anatin'le misy inona moa zany misy zavatra kely ao anatin'ny masontsika ao mpamorona ranomaso izy io de mahatonga ny rano mamandimando anatin'ny masontsika io. Io tsy afaka atao maina io. Ary raha vao mitomany tsika de miasa be le fitaovanao de mahatonga an'ireny ranomasontsika mirotsaka ireny. De io olona io tsy miasa tsony zay sela zay tsy haiko na sela filaza zany na inona, tsy miasa tsony zay tova kely zay. De inona mitranga? Tsy misy ranomaso milatsaka tsony de maina be mihitsy. De andeha operena ary lafo be manao an'izany mba hampanino? Mba hampiverina ireny ranomaso. Ny olona tahaka ny Mosesy rava nampahitan'Andriamanitra ny fahatsarany rehetra na de ao anaty ranomaso ary mbola mahita hoe tsara Andriamanitra nanao ny ranomaso. Misy antony ny ranomaso. De jerenao rehefa malahelo tsika raha vao tsy mirotsaka ny ranomasonao zay mahatonga antsika rehefa malahelo de mitomany. Rehefa misy fahoriana tena mitomany. Fa ilaina ny mitomany. Rehefa mivoaka any amin'ny ranomaso ny alahelo tsy mitambatra anatin'ny fonao. Fa reny olona tsy mba mitomany reny any amin'ny fo tratrany gros cœur de maty ny areti-po. Satria manino? Tsy nivoaka le taty amin'ny ranomaso. Fa ny olona mahita ny fahatsaran'Andriamanitra na de ao anatin'ny ranomaso ary na de mitomany azy de mbola mahatsapa foana hoe tsara ianao Andriamanitra. Tsara ianao Andriamanitra. Androany ianao izy le nanoratra anankiray teo hoe ampahitao ny voninahitra ao Jehova erika. Androany ndatsika mba hangatakataka ny Mosesy hoe Jehova mba ampahitao ny voninahitra ao. Ampahitao ny voninahitra ao. De jerena rehetra any amin'ny Exodus 4:7. Io tsy ny zanak'Israely nangataka an'io fa i Mosesy rery. Zavatra tsy nangatahan'ny olona zany. Ny olona rehefa misy mana, misakafo, mihinan-kena, afaka tamin'ny problème de mety lamina. Ny Mosesy tsy zany ny problème. Ny Mosesy ny problème de zao za mihitsy Andriamanitra za te ahita ny voninahitra ao. Ampahitao ny voninahitra ao fa zany ny zava-mahafinaritra te ahita ny voninahitra ao. Niakatra tany an-tendrombohitra Mosesy ny eo tamin'Andriamanitra. Any amin'ny Exodus 4:7-8 de teo amin'ny Jehova 700 andro sy 700 alina izy sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ny tao amin'ny Baiboly ny olona navita fifadikanana ela indrindra sy betsaka indrindra de i Mosesy. Satria i Mosesy de nanao fifadikanana 700 andro sy 700 alina de nidina-davana an-tendrombohitra izy nanompo sampy zanak'Israely de natotony tamin'ny tany le vato fisaka nediny avy tany amin'ny fifadikanana 700 andro sy 700 alina voalohany de niverina niakatra indray. Tsy nisakafo izy niverina niakatra indray de nijanona teny 700 andro sy 700 alina indray. 700 andro sy 700 alina ny fifadikanana nataon'i Mosesy. Ravana malala. Iza ny havita fifadikanana 700 andro 700 alina raha tsy olona mahita ny voninahitra Jehova. Tao anatin'ny fifadikanana nampandalovon'Andriamanitra tsy hitany kosa ny 700 andro sy 700 alina sy nampandalovon'Andriamanitra teo ny fahatsarany. Tsisy fotoana nampatonga anazy nalemilemy andro alina satria nanino variana sy sondriana nijery. Alleluia. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra.
teo amin'ny Jehova izy izy efapolo andro sy efapolo alina andiny fa sy amroapolo ary misesy nidina avy tao tendrombohitra sinay ary teny an-tanany ny vato roa izay nisy ny valo volombelona tamin'izy nidina avy teo tendrombohitra ary tsy fantany namirapiratra ny hiditry ny tavany no nitenenany taminy ary no nitany Arona sy ny zanak'Israely rehetra Mosesy ka indro namirapiratra ny hidin'ny tavany dia natahotra azy izy aikay i Mosesy miresaka amin'Andriamanitra tsy matsapa fa ao anatin'ny firesahany amin'Andriamanitra nanomboka namirapiratra ny hiditry ny tavany. Halleloia. Fizy tsy natsapan'izany. Inona nataony taloha zay? Teo amin'ny Jehova izy efapolo andro sy efapolo alina. Aikay ny firesahany tamin'i Jehova efapolo andro sy efapolo alina. Le voninahitra Andriamanitra izay nangatahany satria voninahitra Andriamanitra angamba na dia famirapirantan'Andriamanitra. Zay ny nangatahany hozy Jehova zay ve nangatahanao ampahitao ny voninahitra ao ho tafiko amin'ny voninahitra mihitsy ianao. Dia nidina avy any izy namirapiratra ny tavany. Zany hoe namirapiratra ohatry ny endrika Andriamanitra. Zay ny nangatahany dia nomen'Andriamanitra azy. Gaga ny olona zay nijery fa nidina avy any namirapiratra ny tarehan'i Mosesy ry havana malala. Azo ny taiza izany teo amin'ny fijanonany teo amin'Andriamanitra. Ny zanako sy mba mitomany zany mihitsy pasteur fito taona izy zao etsika mbavaka izy ampatsifo zay etsika mbavaka izy rapitso fa ilaina misy ranomasitsika tsy normal zany tsy normal zany ampatsahivo Angela rapitso anaty commencement etsika mbavaka zany zanako ao zany. Alleluia. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe indro namirapiratra ny hidin'ny tavany dia natahotra azy izy sady namirapiratra zany Mosesy zany nitafy voninahitra Andriamanitra fa ny olona lasa natahotra azy. Le natahotra tsy hoe matahotra ohatry mahita film horreur akory fa lasa natahotra nietsy teo anatrehany nakatoa azy lasa toteny lasa nanana fanapahana nanana autorité satria nanino nampandalovon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra azy no tafian'Andriamanitra an'ilay voninahiny. Raha miteny anao androany raha mba isan'ny mangetahitany izany ianao io herinandro avy io andeha ampatahotra ny fahavalonao ianao ahatahotra anao ny mpiaramonina sy ny mpiaramiasa ahita inona izy tena hita azavana mamirapiratra eny amin'ny tavanao izy ahita azavana mamirapiratra eny amin'ny tavanao izy ny oditavanao misy ny amirapiratra eo ny patron anareo any Koweït Arabia Saoudite any Liban sy any amin'ny tany arabo rehetrarehetra any tam'izay ny patron anareo masika be aminareo fa ozy ianao hoe Jehova mampahitao ny voninahitra ao dia inona no nataony tao inona reny mijanona teo anilan'i Jehova izy mitoery eo anilan'i Jehova mitoery eo anilan'i Jehova foana ianao fa hitsangana avy eo ianao tsy mahita. Mosesy tsy nalala gaga Mosesy tonga dia natahotra nangofongofotra daholo ny olona nanatrika azy satria nanino namirapiratra ny tavany amirapiratra aminao ny voninahitra Andriamanitra. Zay mba nangatahanao Jehova ampahitao ny voninahitra ao izy Jehova ny fahatsarako rehetra ampandaloviko eo aminao manomboka androany oka ianao ahita ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao fa tsara Andriamanitra. Nisy pastera zay vaky ny tranony avy nanao sabata vaky ny tranony tonga dia efa banabana be ny varavarana miverina aminao sabata zareo jereny avy lavitra tonga dia vaky ny trano tonga dia nisaotra an'Andriamanitra izy misaotra Jehova an'olonetako indray ianao. Halleloia. An'olonetako indray ianao Jehova fa misaotra anao nefa trano vaky fa teneniko anao fa roa herinandro taorianan'izany tamin'ny fomba tsy takatry ny saina voasolo tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ny entana ary tonga dia entana avoleta daholo tonga tao an-tokantranon'ny pastera sy nisy teny aminy na teny kely hoe travety Jehova mba mivavaka dia zao ve mahazo voajereny vaky trano toy izao no teny mitavady amin'izany aza misy mononina
an'olony etantsika Jehovah. Halleloia. Tsy maninona lasa mipangalatra le ratsy kely rehetrarehetra reny de lehibe vatana be reny nosoloan'Andriamanitra l'écran plat be indray zao io. Halleloia. Hitanareo ny olona ampandalovin'Andriamanitra ao ny fahatsarany rehetra de zay zavatra sy zay etsika rehetra ataon'Andriamanitra ahitany foana fahatsara'Andriamanitra. Roviny ianao no afaka hita an'izany zavatra zany amin'izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Roviny isika vo tsy monomonona tsony ka zay zavatra mitranga rehetra de ratsy amintsika foana Andriamanitra. Manomboka androany tsisy sakafo nareo menakavy, tsy sakafo zao atao irika anankiray ifadiko hanina indray ty. Ary nareo raha misy mandalo fahasahiranana tsy mihinan-kanina zay taloha nanomboka ny vavaka ry havana tsy nanana na de sakafo hoanina rehefa sabata. Taony fotsiny zay ampisy zavatra hoan'ny fity, faharilakany fity, biscuit kely ny fity, freanay reretoa zay mivady maninona tonga de mifady hanina forcé. Tonga de vao miditra andro de miteny amin'ny olona zay mifady hanina zay. Ny olona mieritreritra fa misakafo misy fa zay mifady hanina. Fa zay tsy manako hanina tamin'izany. Fa tonga de raisina mpifaliana fotsiny. Mitarika antsika hifady hanina Andriamanitra ary mifady hanina tena amin'ny fo. Mifady hanina tamin'ny fo tamin'izany satria sao amoniny farany tsy mihinan-kanina. Kena amony atao tsy fady hanina koa e. Na hifady hanina tena ny vavaka nandoalika de nararotina fa ampifadikanina ity androany ity. De tena nifady hanina tamin'ny fifaliana. Ny arivariana ihany de nanako hanina, ny apisiny iny de nanako hanina. Zay mangatahana androany hoe Jehovah mampahitao ny voninahitra ao. Izy Jehovah hoe izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao. Ny zavatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainanao manomboka eto ampiantso anao ny anaran'i Jehovah. Jehovah Andriamanitra, tsy Andriamanitra amin'ilay ratsy. Ndray Andriamanitra zany zavatra zany. Engeny ny anaran'i Jehovah tononony eo aminao. Ivavanao io ty herinandro ity raha mihinanao. Tsy tsary ny orakoraka zany anaran'i Jehovah Andriamanitra satria mahagaga ny zavatra ataony eo amin'ny fiainanao. Ho tahin'ny tompony antsika rehetra. Androany hivavaka tsika rehefa avy eo. De zao atao hoe Jehovah mba hampahitao ny voninahitra ao. Amen. Mba hampahitao ny voninahitra ao Jehovah. Fa Andriamanitra hibitsibitsika aminao ary na tsy henonao ary zay feo zay ho tsapanao ny fisika. De hampandalo ny fahatsarany rehetra eo aminao Andriamanitra. Ho tahin'ny tompony antsika rehetra mino fa voarainao zany afatra zany. Mino fa tsapanao zany voarainao zany afatra zany. Raiso foana fa ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy misy ratsy na de ray azy. Halleluia. De ho tahin'ny tompony antsika rehetra rehetra. Tapitra sara ny totrentsika. Tsy lava be ny androany nge. Tsy lava be ny androany satria fantatr'Andriamanitra fa mbola hiatrika ny sabata fafinaretana rentsika rapitso. Io ny kantoko rado aky radio. Tatsika izara-pahatsapana. Fanata zay toloteny fohy de fohy zay. Inona ny zavatra nakasika anao? Inona ny zavatra tsapanao hoe nakasika ny fiainanao, nakasika ny fonao mba azonao zaraina eto ve? Inona ny voarainao tao anatin'ny toloteny. Halleloia. Raha ohatra ianao mazoto de mba hainao ny zarany zany inona ary no zavatra azonao zaraina androany menanao ny fitenenana. Halleloia. Zavatra tsika apiditra sady any raha latojo. Halleloia. Maso aloha ary tenena hoe tojo azafady. Jesosy pasteur tsy de mitsara zany teo pasteur mahitsara zay zao anao ny fitenenana. Inona ary ny azonao zaraina androany? Mahinara misaotra betsaka. De makasitraka ny pasteur aloha tamin'ny toloteny fa nakasika sady nampianatra na be mpanantenana be ihany koa. Tena zasa nakasika aloha voalohany indrindra le toe-pon'le pasteur anankiray teo hoe avy nanao asan'Andriamanitra de nisy nangalatra ny tranony sy ny sisa nisy nanjana de hoe
anolo fitaovana rehetra indray Jehovah tena mahakasika anazy hoe dry tena zany tena fahatokiana tena hoe manaiky ny zavatra rehetra ary manantena fa ho tsara foana ny zavatra rehetra zavatra ataon'Andriamanitra. Dia ny faharoa tena nakasika anahy koa ilay hoe nangataka Mosesy hoe mba hampahitao ny voninahitra ao dia tena nampahitan'Andriamanitra ny fahatsarany rehetra. Efa eo mbola nampian'Andriamanitra koa raha mbola nitanterana ihany ilay teniny dia mbola nahitany nampitafiany voninahiny ihany izy dia namirapiratra ny tavatra. Dia tena mahakasika Andriamanitra, tena miezaka Andriamanitra, tena hoe mampahita ny fahatsarany amintsika. Aleluia. Izay tena mahakasika anahy dia ain'i Jesosy taholy. Aleluia. Misaotra betsaka toja mankasitraka indrindra anao tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Isika mbola piditra olona hafa indray efa fantatrareo moa izy ny olona hiditra eto. Aleluia. Dao rehefa androtsika indray ny anabavintsika izay hiditra manaraka dia anabavintsika Aingonirina Rodriguez. Inona ary ny azonao ambara aminay anao ny fitenenana Ranabavy Rodriguez? Mankasitraka indrindra pastera lobetikongana dia manana filadalan'i Jesosy Kristy otrika rehetra dia mankasitraka tamin'ny profeny tena hoe mampalahelo be. Zavatra tena makasika be anahy dia hoe Mosesy raha nangataka hoe hampahitao ny voninahitra ao manjain'i Jehovah dia tena hoe nomeny Jehovah anazy ny fahatsarana rehetra rehetra. Ary ny olona manao afaka ny ahita ny voninahitra Andriamanitra dia olona manana faharetana fa ny tahaka ny fanoharana nataon'i Jesosy iny izao ilay olona noharan'i Jesosy ny tady andeha arenana fenina sarobidy iny. Tsy olona nandalina hoe olona maimaika izany fa olona tena niaritra izy matoa izy nihita ilay arenana fenina. Dia tahaka izany koa amin'ny Jehovah mila manana faharetana antsika dia tsy mila monina fa ilay fimonomonona izany soloina hoe faharenao Jehovah dia lasehony antsika manankareo amin'ny voninahiny. Izay ny tena nakasikiana pastera eo an'i Jesosy ko voninahitra. Aleluia be mankasitraka anareo menatà misaotra indrindra anao Ranabavy Aingonirina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Nareo tsika mbola piditra olona hafa indray. Aleluia. Mbola misy olon-kafa indray hiditra na soasiana sary. Aleluia. Tany tompo ary neny Charline. Inona ary no azo neny Charline zaraina aminay amin'ity androany ity anao ny fitenenana. Mankasitraka name fitenenana pastera revy re tompoko. Ny mba tahiny Jesosy daolintsika rehetra sy manaraka izao ny fangandarana izao. Ny anahy pastera le mba sy n'Andriamanitra no le saka maty sy ny hoe atavizana. Dia tena mahontsa tokoa mianao an'ireny teny ireny satria tena manao an'Andriamanitra tsisy valeur mihitsy dia mampalahelo, tena mahory fony dia paosiny dia-tsaina toy izany. Mba raisiko anatra izany mba tsy ho ananao foana toy izany ary mba hanana faherezana amin'izay zavatra rehetra miseho mba hoe raisina fifaliana satria masoa avokoa ny zavatra rehetra tamatoa ataon'Andriamanitra. Dia izay pastera niany mba zaraiko sady mba nahakasika izay kely izay. Misaotra tompo. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavintsika Charline tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay netiny tamintsika androany izay. Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombo ositra. Aleluia. Dia mitombo fahasoavana hatrany neny Charline. Mbola piditra olona hafa indray tsika fa mitady ny sarin'ilay olona aloha za. Araka ny teniko tanday fa maro dia maro mihitsy ny mpikambana dia maro koa ny sary dia tsy tadidiko soa moa sary ny izy. Andao ary metsika fitenenana Ranabavitsika Angela, Marie Angela
any a Oman. Inona ary no azo lazaina, inona no nakasika anao androany ranabavy Angela, anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pasitera dia tainy Jesosy tsika rehetra nakasika anazy tamin'ilay hoe mila mitomany. Rehefa fahoriana izany dia ilaina mihitsy mandatsaka ranomaso. Tena izaho manko mbola tsy haritako hoe latsaka ranomaso izany hatramin'izao. Tena isaorako misy ny zavatra ty manaitra anahy tokoa mba ahafahako mikarakara anazy zany, indrindra fa mba angany Jesosy mba hanamboatra anazy mba hitomany izy. Dia eo amin'ilay finonomononana tsy mahandro mivavaka. Za tena anisan'ny be mononona mihitsy hatrizay zany tonga anao mbola tsy mivavaka taloha. Vavaka kely ary vao tsy mahazo valim-bavaka dia efa mijanona. Mahakasika be anahy mihitsy fa tena ohatra hoe za mihitsy ny resahany zany, tena za mihitsy ny resahany fa za tena misy zavatra kely vao tsy mivaly na ohatra hoe misy zavatra tsy araka sitrapoka inona ny seho dia mimononao foana za dia farany tsy mivavaka. Mankasitraka indrindra ny aina tainy Jesosy daholo. Halleloia, mankasitraka anao koa ny zara dia Andriamanitra mahavity anao dia mitombo fahasoavana dia mitombo ositra hatrany ranabavy Maria Angela. Tahiny tompo ianao sy ny ankohonanao dia tsika mavaka ny zanako rapitso. Zay tsika mbola piditra olona hafa indray. Izy andray ary zao niditra manaraka ao Halleloia. Dao dia mentsika fitenenana ranabavitsika Suzelle. Inona ny azo nazaraina androany Suzelle, anao ny fitenenana? Mankasitraka pasitera nanome fitenenana dia tainy Jesosy pasitera dia tainy Jesosy tsika rehetra. Dia mankasitraka be tamin'ny toriteny pasitera fa tena nampahery be sy nampiorina be ny toriteny. Dia Jesosy ny ampitombo ositra sy fahasoavana pasitera hatrany. Amen. Ny tena nakasika pasitera dia ilay teny pasitera manao hoe maninona tokoa moa ny olona sasany tsy mahita afa-tsy ny faharatsian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, nefa isika dia mahita foana ny fahatsaraan'Andriamanitra na dia ao anatin'ny olana aza na ao anatin'ny fitsapana azy. Dia tena hoe satria nampandalovan'Andriamanitra tamintsika tokoa ny voninahiny dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fa tena nakasika be izay tenin'ny pasitera izay dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Halleloia, amen. Halleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Suzelle tamin'ny fizarana izay fahatsapana izay. Marina tokoa izay. Ary anisan'ny nasako tamin'ny fizarana fahatsapana koa zavatra point anankiray ny teneninao izay dia point anankiray ngeza be mantsy ny zavatra anankiray iny dia misaotra indrindra Andriamanitra malefity dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Nareo misaotra nareo firy menada zany nareo teo no zara fahatsapana teo 4 sa 5 menada. Andriamanitra malefity anareo, zava-dehibe ny asan'Andriamanitra ataonareo tamin'ny fizarana fahatsapana iny ka dia mahereza mahatanjaha daholo. Halleloia. Anao hira anankiray ary tsika fotoana malalaka. Halleloia. Anao hira anankiray tsika. Inona ary no hira hitanareo mifanaraka amin'izany rehetrarehetra? Inona mba hira tianareo ataontsika amaraparana antsika amin'ny fotoana? Mbola ifo maraina rapitso satria amin'ny valo maraina dia efa mandeha ny hiran'izy ny fandaran'izy mirahalahy Rahalahy-Tojo sy Rahalahy Jonathan anatin'ny fandarana vavaka ino izy ity ao anatin'ilay commencement kira sy famitinana ny toriteny. Halleloia. Raha za zao ny asianareo mifidy amin'ireo ireo proposition nahiranareo ireo mamirapiratra ny tavany, mangetaheta ny zona, ny hatsaran'ny tompo bodikely. Halleloia. Dia ilay hatsaran'ny tompo ny hitako tena mifanaraka amin'ilay torite. Sa ahoana ozy nareo? Ilay hatsaran'ny tompo ny hitako tena mifanaraka amin'izy ka so dia mba raha mety aminareo dia ampio ilay soratra io, ampio an'ilay any io hatsaran'ny tompo io. Mety aminareo ve raha io ny ataontsika? Fa mialohan'izay aloha mbola misy olona ray izara fahatsapana ato mba mpandrotsika nanavavika Lina. Inona ny azonao zaraina androany Lina?
Tain'ny Jesosy pasitera dia tain'ny Jesosy tia manakavy dia mankasitraka anareo mankasitraka pasitera tamin'ny toriteny tena mamy be ary ny antena ny zavatra hoe ny fahatsapana azoko nahafinaritra anahy dia izao hoe samy teo ihany ny mpanompon'Andriamanitra fa ny fahasahian'i Mosesy nagataka tamin'Andriamanitra aseho anahy ny voninahitra ao fahatsaranao dia tena hoe nanina ny hafa ny tsy mba nangataka an'izay fa izy irery nazay eritreritra izay dia ilay hoe naneken'Andriamanitra n'ilay fangatahany koa tena zavatra nahafinaritra be hoe tena raha mahay mangataka tsara amin'Andriamanitra izany dia tena asehon'Andriamanitra amintsika mihitsy ny voninahiny ny fahatsarany dia izay zavatra tena nakasika be pasitera dia ka Jesosy dia mitombo hevitra mitombo fahasoavana hatrany ianao. Aleluia, amen. Aleluia, tsara be tokoa izany. Na indray tokoa ary ny olokafany tsy nangataka izany ka izao mba tsy isin'izay fanontaniany liana azy ao an-danitra ao dia tsika sahangataka an'izay androany. Aleluia, mety misy olona hafa izao dia mahita antsika tokoa angataka amin'izay mba hampahitao amin'ny voninahitra ao Jehovah Jezosa ilay olona ary naninona tsika tsy mba nangataka an'izany nefa zareo tao amin'ny fandaharana andramoka izao nangataka. Misaotra liana tena tsara be izay fizarana fahatsapana nataonao izay dia Andriamanitra maly fitehanao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana. Aleluia. Anao moa ny titran'ilay mety aminareo le an'ny bodikely iny nataontsika ilay nitenen'ny tojo teo. Ina moa ilay izy hatsaran'ny tompo. Hatsaran'ny tompo ka izy fa tsy ny fahatsaranao. Aleluia. Ndao io nataontsika io tena hitako tena mety amin'ilay izy hoe Aleluia. Ndao io hira io nataontsika. Ohatra misy maromaro ny olona mihiran'ilay izy misy sevama, misy bodikely, ilay bodikely dia ilay bodikely ihany nataontsika io. Io efa tapaka ny be sy ny maro teo. Aleluia. Sotra nareo nahatra hatramin'ny farany ao amin'ny antitrity dia hivavaka isika dia hivavaka ho an'ny toriteny ihany koa, hivavaka ho an'ny firenena ihany koa dia hamarana ny fotoana mbola hiatrika sabata mahafinaritra be antsika rapitso. Aleluia. Mila finaritra daholo ary. Tikanao tompo tsy mba mahafoy ny fandrapona ny tananao niazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiko miatsaranao tikanao tompo tsy mba mahafoy ny fandrampona ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiko miatsaranao natsofianao teo amin'ny fiainako no hai fatsara loatra ianao isan'iny miainao Jesosy io iraiko miatsaranao natsofianao teo fiainako natsofianao teo amin'ny fiainako asehonao hai fatsara loatra
Tuga aina makinyafu avec the tuga no daiku sisakai saku sesosio ira julia sarana ei na tuga now the wali shine